Radio Teny Fiainana FM 91.2. Maizao no anontanianao dia aoka vao. Tsy makivy tsy mety sasatra, tsika tily miasa fatratra. Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao indray zay ry Jesosy Tompo fa nahazo ity fotoana ity indray ahafahanay mandre ny teny sy tantara mamy avy aminao. Dia mamindrafo aminay mandrakariva no mifahotana izay nataonay ry Tompo, dia ny fanenao masina ny ampazava ny lalanay amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana azy vavaka izany. Amen. Ry sekoly alady malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana amin'izao alady fa 8:10 manaraka ny Trinité izao, dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matthieu. Matthieu 7:1 ka hatramin'ny 9. Matthieu 7:1 ka hatramin'ny 9. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niondrana antsamby kely Jesosy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro misy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita finoandreo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe: matoky anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalana sasany nanao anakapo hoe: tendrasy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe: nahoana ny mieritreri-dratsy ao am-ponareo, fa iza moa ny moramora kokoa, ny manao hoe va voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsanganaka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany amela eloka. Dia ho izy tamin'ilay marary ny paralysisa: mitsangana, betao ny fandrianao ka modia any an-tranonao. De nitsangana izy ka lasa mody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Amen. Zavatra anankiroa no tiana ho tsindriana amin'ity tantara ity. Ny voalohany dia ny mahazava-dehibe ny finoana amin'ny fomba fiainantsika amin'ny Jesosy, ary ny maha-Andriamanitra mpamelan-keloka an'i Jesosy. Matetika manko rehefa mivavaka isika, rehefa mizavatra angatantsika dia mihevitra isika fa arakaraka ny zavatra ataontsika no hamalin'Andriamanitra vavaka atsika. Raha jerenao ohatray ohatra hoe tsy maninona, kanefa raha dia ny analala dia mitarika antsika any amin'ny zavatra ratsy izay, satria nahoana lasa miditra antsika arakaraka ny zavatra ataontsika hoe mivavaka impolo isan'andro na hoe mifadianina, dia izay no azahoana valim-bavaka.
ka raha izay tokoa nytoetrantsika de tsy mety satria lasa miankina amitsika zany nanaovana izany kanefa isika aza diny fa feno fahotana fa araka ny zava-misy eto a de izao ny finoana ihany no mavonjy satria zao Jesosy de ny finoana ihany a no jerena de fanao Jesosy moa no miteny rehefa avy manasitrana olona de hoe ny finoanao no mahavonjy anao zay indrindra ny finoana rery ihany tsy misy zavatra hafa akoatran'izay rehefa eo le finoana de zay ny hitan'i Jesosy de mamaly vavaka izy raha mijery tsara zao ntsika ny zavatra nataon'ireto olona ireto de noentiny teo amin'ny Jesosy reto olona de zay no zava-dehibe tamin'i Jesosy raha mijery an'io tantara io any amin'ny filazantsara hafa isika de ahita fa nanala tafo reo olona reo tsy tafotranony io a fa ny olona de tena simbainy mihitsy ny tafotran'le olona hitondranan'io namany io zavatra tsy mety zany saingy zao le finoana no hitan'i Jesosy hoe reto olona reto a te hanatona anahy na de mpanota azy zay no zava-dehibe tamin'i Jesosy zay a natonga anazy nanasitrana ity namana ity zay aloha ny voalohany faharoa indray de ny Andriamanitra an' Jesosy hitantsika tsara io fa na ny fahavalo an' Jesosy ara de miteny eto hoe Andriamanitra irery no afaka mamela heloko nefa de nataon'i Jesosy izany ary hita mihitsy ny hoe tena voavela ny helony misy namantsika tsy manaiky an'izany hoe Jesosy de Andriamanitra ka ho an'ireo olona zay milaza fa Jesosy de tsy Andriamanitra de io omeo azy io teny io Jesosy mamela heloko fa tsy misy afaka mamela heloka fa tsy Andriamanitra irery ihany manaiky an'izany daholo ny rehetrarehetra satria Andriamanitra no anontany Andriamanitra no afaka mamela heloka irery ihany izy ihany afaka miteny hoe fafako ny helokao io ka matoa Jesosy samy teny an'izany eto ary hita mihitsy fa voavela le heloka matoa nanasitrana le marary izy de kan'izay a Jesosy dia Andriamanitra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramizako mandrakizay amen. Mivavaka isika de misaotra anao zay ry Jesosy Tompo sy Andriamanitray fa ny finoanay ihany no jerenao fa tsy mijery ny fahotanay ianao de mamindra fo aminay araka izany ny fahotana izy ataonay ary aoka ino anao zay Andriamanitra irery ihany izay manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany amen. No.
Fekabeny VLM eto Antananarivo. Halomanazy isika. Ny sampana vokovoko manga loterana malagasy eto amin'ny sinotaparitany Antananarivo dia manolotra ho anao antsamanga mampiray. Antsamanga mampiray. Isika lehibe voalohany fanomanana ny fandraisana ny Fekabeny vokovoko manga loterana malagasy eto amin'ny sinotaparitany Antananarivo. Izany dia ho tanterana ny alahady fahatelo ambin'ny folon'ny volana novambra ho avy izao manomboka amin'ny rora tolakandro ao amin'ny FLM Tanjombato Ararata. Valopy fandraisana anjara arivo ariary. Azadin'olona ary amin'ny alahady fahatelo ambin'ny folon'ny volana novambra ho avy izao antsamanga mampiray. Ngaramaro e! Don't be
Angilahete susikuza Angeruyete susikuza Suwapangahe hamunjana Suwapangahe hamunjana we Lelai mahere Lelai mahere Susisa Lelai mahere Susisa Lelai mahere Angilahete susikuza Angete susikuza Angeruyete susikuza Angete susikuza Suwapangahe hamunjana Suwapangahe hamunjana Suwapangahe hamunjana we Suwapangahe Lelai mahere Lelai mahere Susisa Susisa Lelai mahere Susisa Lelai mahere Jesus Tangangi marari Mahita langi tiki Itanga langi mate Oh 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 Tangangi marari Mahita langi tiki Itanga langi mate Mahera ni ubaba Mahera Jesus Mahera ni kuke Oh Jesus is I Jesus is I Mahera ni ubaba Mahera Jesus Mahera ni kuke Jesus is I Jesus is I
toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andininy 7:20 hatramin'ny 9:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 170 MHz izany.